Misaotra antsika amin'ny fotoana izao ary misaotra ny ramatoa sy ny vaovao-bahoaka ny fatra ramatoa Rativanaka ary misaotra ihany koa andriamatoa président Raolodinina filohan'ny voameran'ny fanajariana tany tonga eto amin'izao fotoana izao hanao ny fanasana izay nataontsika ary varotra asa tanana eto amin'ny toerana ity. Fa lasa ny sinory so mamany tsika zany manome volamena tsika any amin'ny firenena matanjaka rehetra amboniny tany. Dia tsika mahanto no rehetra hoe volamena amena ihany sinoa. Asa dimy fa lasa ny Mauritiana ny Fort-Dauphin anaovana zone économique spéciale. Asa dimy zany rehefa asa dimy mihitsy zany. Ka itsika afaka manao zone économique spéciale tsika sy ny zanatsika. Fa alaina ny Mauritiana dia mody miteny izy eo ambony. Fa tsy ambony izy fa hijery eo ambanin'ny tany. Satria eo ambanin'ny tany manakarena be feno vatosoa eo ambanin'ny tany. Dia izay no mahatonga zany. Asa misy adinonareo zany, zay zany lazaiko ireo ny ohatra. Fa mbola betsaka noho izany any Madagasikara tsika tsony mihitsy. Dia izao koa tiako lazaina aminareo, nalain'ny Amerikanina ny taniny dia niroahany peau rouge. Dia natao izy ny peau rouge, teniko aminareo zany mba ho tonga saina. Efa niteny président raha zareo tena mitsangana amin'ny Malagasy mitsangatsika. Fa izy mitsangatsika. Fitsanganana anatinay fa mitsangana amin'ny atsika amin'ny fanatenantsika fa ny zavatra tenentsika dia iny ihany ny ataony kabary tadidio fa rehefa mitenitsika hoe tsy manara-dalàna dia iny ny ataony kabary tsika manara-dalàna tsika tany-pan-dalàna nefa izy mihitsy no tena tsy manaraka ny constitution. Dirina anatin'ny fanadilovana zany. Fa zany tsika tsy manana basy fa zany no basitsika. Ianareo tsy mihetsika mihitsy izy amin'ny lefarsa. Mbola nareo ianareo hoe hiaro ny lefarsa izy. Tsisy nareo mihitsy tsika naray. Tsy miteny izany mihitsy izy. Ka zao ty tany ty tany mpanjakana. Ato misy avocat. Mahay tsara mihitsy ny teknika zany. Ato omeko azy fitenena rehefa avy eo. Député Raolodinina izay fantatsika izy ny président ny commission fananantany amin'ny Assemblée nationale. Tsika dia tsy anaiky satria misy lalàna ny tany rehefa miteny président hoe ny lalàna moa dia ho azavaina aminareo eo fa zany tany mpanjakana zany tsy azo foana zany satria alefa ny agasy dia gasy teny vakazy amin'ny bolay dia hoe efa vita ilay izy miverina sany vorona 96 tika any amin'ny etomoa ianareo nefa nanajana n'ity tany ity fa tsy izay ndray ny aneternanareo misy lalàna fivarotana tany mpanjakana atsika tsy anaiky fa avoaka daholo ny dossier fa zavatra diso daholo nanaovana délit d'initié. Zay angamba ny zavatra ampidirako an'ilay resaka fa azavainy député Raolodinina debelo mikasika ny pitsony rehetrarehetra dia raha ilaina dia mbola angatahana koa ny avocat sy mahafantatra tsara ny lalàna dia andehanantsika fa zany hoe zao zareo miteny hoe milamina dia zareo koa miteny alao izay hiasa zareo koa tsika hiasa. Zavatra angatahantsika dia iny ihany anaovany discours dia tsika koa alao izay hiasa dia hiasa amin'izay tsika ary rehefa miaraka miasa tsika dia izao ny angatahako tena miaraka miasa fa tsy misy anankiray fotsaka ry dia hoe zao ndray mandray vola kely ary. Miasantsika dia ho an'ny taranaka malagasy oakotsika tsy atao peau rouge oakotsika tsy atao aborigène atao anaty parc be any amin'ny Valanoby satria tsy manana tany tsy manana ninina tsony aza manaiky an'izany ozy izy herajona mitsangana ary malagasy mitsangana ary malagasy aza manaiky tsony mitsahana. Fa noho ny zavatra ny Somalia dia ny tenako anisan'ny ararana maso koa
sola sendra dia nongam-panjakana tia vonareo ngamba nanasanay vavelona dia tonga zay tompolahy tompovavy araky fanasanareo alohan'ny tondrako fanazavana anakoa ara teknika tena koa dia teknisianna ny domaine nandritry ny taona maro ako fantatro tsara ny tantarany ty tany ty dia mba hanao fanamariana fa nisy resabe mantsy nataona fikambanana ray hoe izay sy député ratsy valaka na koa Bagdad laza fa aza miala mihitsy anareo na iny tratra n'iny todona amin'ny tena Bagdad dia avy eo zay resy dia miala diso zany tompoko ny tsena amin'ny Bagdad dia tanin'ny Semady aveko any samy hafa ny tanin'ny Semady sy tanin'ny mpanjakana tanin'ny Semady io dia tokony vidin'ny commune kanjo tsy nividin'ny commune fa namidy Semady tamin'ny Zovena dia izay mianada no nifampiraraha hoe tamin'ny PDS hoe aleo mba droit de préemption hoe relain'ny commune domeon commune le izy c'est le taux de dotation hoe dotena amin'ny commune zavatra amin'izao nefa dia nisy angelile fikambanana Zolo zay tiako milaza aminareo fa efa olom-pena tanan'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ny fepetra raisina amin'ny fikambanana io ary ato nareo dita vaovao fa matoa zay mangina dia tamisy lalàna eto io no nahazo vola tapitrisa anananay profo tany amin'ny Zovena dia nomena vola kely fotiny le mpivarotra ireo dia nyrahonana hoe raha vao tsy miala eto anareo raha olodinina tsy maharo anareo raha tsy valaka tsy maharo anareo ny PDS tamin'izany koa nomeny Zovena gazoalina dia valina teo le izy aloha zava angesaka tompoko ny tantarany ty tany ty tompoko dia asehoko anareo fa i posara no tompony ty i tompoko la posara dia vazaha iray mpanana tany teto Antananarivo teto Madagasikara vazaha io ary nanaovany fitotom-bary izy ty zay no natonga le immeuble la posara ny anarany rehefa nahazo fahaleovan-tena itsika dia nalefa nody avokoa ireo nalefa nody avokoa ireo vazaha reo ka ity tany tia dia nalain'ny fanjakana naverina tamin'ny fanjakana aloha tia dia lasa tamin'ny fanjakana dia asehoko anareo fanamarinana fananantany ioa ny fanamarinana fananantany fa eta malagasy io izany hoe immeuble la posara dia novaina hoe Votsarivo ny mora alalantsika azy dia raha makany amin'ny domaine tsika ka tia alalan'ny tantarany tany dia maka le hoe certificat de situation juridique avec mutation successive izany hoe mipetraka dao ny tantarany tany ka raha ity tantarany tia dia hitatsika tsara fa niainga amin'le hoe Votsarivo izy io izany hoe titre laharana 20 018 28 ex-titre 1574 immeuble la posara izy tao aloha dia Votsarivo izy tamin'izay fotoana zay dia nisy ny fifanarahana zay ampisehoko anareo mpanao gazety eto ato daholo ny atota taratasy tamin'izany ny fanarahana ity tiany convention aseho anareo io ny convention tamin'ny ton 1er mars 86 io zany ny convention tamin'izany fotoana zany ny fanarahany nanao soni tamin'izany dia ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Kivilira Zanamasy dia natao tseny izy ty talohan'izay mantsy azafady ane tompoko mba mangina azafady talohan'izay mantsy dia rehefa miverina tamin'ny mpanjakana izy ty dia natao an'le hoe napetraky ny ministéran'ny mponina tamin'izany hoe GMT na Zatovo Matsapatena vita le Zatovo Matsapatena dia ny hoe TTS na hoe tary tonga saina nisy ny olana tamin'ny TTS ny tongo ary vahoaka tamin'ny taony 4 dia ravy ity dia nofefena tamboho dia mivadika tamin'ny mpanjakana madio teo domaine privé de l'État ka afaka nangataka daholo ny rehetra rehefa nangataka ny rehetra noisy tamin'ny mpanjakana dia nisy fifanarana io le convention asehoko anareo sonian'io tompolahy Kivilira Zanamasy sy ny ministéran'ny agriculture zay ny samy fananantany tamin'izany fotoana zany rehefa vita zay dia lasa tsena amin'izay ty rehetrarehetra ty
zavatra nampalahelo dia an'ireo zay tena daholo tompoko zay dosie nangataka an'ity be dia be hitatsika tao amin'ny domaine fa ny zavatra misy arapasa inona ny tenenanay satria manana porofo izay dia azonareo vakiny eto a tsotononoko eto ny anarany fa tale generaliny fobe ny fananatany tamin'ny fotoanandrony no nakan'iny apahany iny izany hoe ny tenany dia ny zodany avy eo koa contrôleur ny domaine iray ihany koa voasoratra ato zany a afaka mamaky photocopie tsika ty de menanareo tamin'izany fotoana zany sady chef de service tao amin'ny commune no nangataka an'io tany io na azo titre provisoire izy tamin'ny fotoana io a na titre vonjimaiky ambarako aminareo mahatechnicianna ny domaine fa izany hoe ny titre vonjimaika zany a tamin'ny lalàna teo aloha io le titre vonjimaika teny hoe raha misy tamin'ny mpanjakana ka tsy misy nininy eo amin'le tany ka omenanao a dia mena titre vonjimaika aloha ianao afaka telo taona ianao ka mahavita mise en valeur na mahavita trano na zavatra ambon'io a dia mena titre définitif aorinan'io ny zavatra ansio nefa dia io le titre provisoire ny tany efa misy tsena hitanareo rehetrarehetra ohatsy eny ambony eny tampotampoka eo dia na titre définitif izy ireo tateorina amin'izay a dia namidiny anakoho le izy ka ny ampahany dia namidiny tamin'ny mpandrara iray zay lako tsiny lako fondro lako salofito fa dia solombavam-bahoaka izy eo amin'izao fotoana izao solombavam-bahoaka izy io mpandrara rehefa nyteneniko to anaty teteza mita hoe tany tsenany io vidinao io dia indraindray namidiny tamin'ny bolay natao mibailina fito etika satria ny bailina fito etika zany nga vazaha ianao a fa iny dia tsy mahazo mividy tany a fa atao bailina li 7 taona izany hoe aveko ihany tsy tan'olona tsotra vita titre ty tsy mitovy amin'ny bagdady ty hoe titre mcma na nindramina fa tany mpanjakana madiodio tamin'izany fotoana zany a dia nandeha nankety parlementaire taminaty teteza mity dia tiako milaza aminareo a fa efa nisy taratasy a tsy vomifonina vo zao ty a asehoko anareo a taratasy tamin'ny 27 novembre 2012 nomena ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo iza tamin'izany ny président-ny enquête parlementaire atao anaty teteza mita hoe ajanony fanalana ny mpivarotra reo tamin'ny 2012 io 2016 tsika asehoko anareo taratasy io dia nahazo amin'ity copie ty a ny filohan'ny teteza mita Andrinirina Rajoelina premier ministre lefitra ny didy fananatany tao amin'ny anina ny vomiera rehetra anisan'izany toa ny amatoalera maksonina dia izay no natonga angetsy voaroaka tamin'izany fotoana zany tao anatrehan'izay a dia namoaka tsokevitra koa ny enquête parlementaire tamin'izany hoe voaporofo tamin'ireo taratasy reo fa risoriso fanapara-pahefana nataon'ny tompon'andraikitra ambony tao amin'ny domaine tamin'izany oa aveko aminareo fa tsy amin'izao fotoana izao zay ato daholo zany taratasy rehetrarehetra sany raha anditenanareo hoe izy ary no misoratra ny tany io amin'izao fotoana izao ao anatina mangararytsika dia andria matora arjona zanga arjona zany tompoko dia député amin'ny Madagasikara SVM avy eny Antsobe io le juridique io fa tatsao zao ve fa efa misy tsena ato a dia mbola vidinao ihany laza izy fa hoe titre provisoire io dia nanao mise en valeur inona mise en valeur ateo tsenan'olona io dia namoaka tamin'izany ary nytao anaty teteza mita tamin'ny 20 février 2013 seoko anareo io fa nalefa tany amin'ny premier ministre lefitra miadidiny fampandrona ty fanazarina ny tany fa averina amin'ny fanjakana itya dia le fikambanana no angataka azy ny zavatra an'izy dia zao iny rehetrarehetra iny a dia atao anatin'le posary avokoa efa nidina teto topoko mibe ny tanàna teo aloha zay ny timbiatsiny ramatoa tsy valaka Michel Andrinirina Rajoelina fa hoe oravany tamboho io tamin'izany fotoana zany satria iray ihany reo dia io a aseho atsika rehetra io ny sary ny be ny tanàna tamin'izany nidina te tsy resaka politika hoa no resahana eto fa député amin'ny Madagasikara izay ary avy vahoaka io ny sary tamin'izany fotoana zany a nidina teto ny be ny tanàna ary nahitan'io a tamboho be natao inona tompoko ny nanao an'ity résolution ty tamin'izany a fa ny vomiera rehetra tao a ndria matoalera maksonina tao a zay mpisesy rehetrarehetra tao anatiny dia napetraka zay fotoana zay eo averina amin'ny fanjakana io dia efa nambarany efa notifienay tamin'izany fotoana zany a ireo olona ireo a
anisan'izany a lay mpandrara malagasy nahazo an'ity zay député amin'izao fotoan'izao sy ny bolay a zay nanaovana bailina fitotika efa saika andrava teto vavolombelona nareo teo a ny premier ministre Songa Velonarivo tonga miaramila teto zareo de zay no nandeha femoreky teto hoe sakano reo fa ity tsena mandra-piveriny ty amin'ny fanjakana satria rehefa miverina amin'ny fanjakana le izy a dia mandeha ny dosian'ny ara-malagasy mpangataka fikambanana ny zavatra misy anefa de tsy fahatatraina mitavozavoza le fitatana taon'ny commune taty satria samy hafa ny tany mpanjakana sy ny terrain communal zany hoe raha tamin'ny mpanjakana kilain'ny commune de tsy maintsy dotena aminy fa ity de reo rehetrarehetra reo de mbola mipetraka amin'ny fanjakana inona no ny zavatra ny seo tateorina rehefa ny nahazo bahany reo mpandararo reo de zay tsy mametsiny amin'ny fitsarana ihany satria tsisy ny raisina dolo reo dossier rehetrarehetra zay aseoko anareo zao ny atevina fa de avetrany a tsy fantatray moa fantatrareo moa mibolay olona matanjaka amin'ny rehetrarehetra de voaka ny didi-pitsarana zany amin'ny kasatao fa de expulseny reo rehetrarehetra reo fa omenan'ireo le tany ka eto zany zay amin'izao fotoan'izao a zay mariako aminareo aloha fa ny ministera ny fitsarana de aveko any mety azo vemy za mety mapary fa volam-bahoaka ny anakaramanazy ka mandrapatonga 2018 tsy maintsy manatanteraka ny tentam-bahoaka izy efa mifampiantso taroby zay sy ministre na arson fa lazy fijery akaiky an'ity ny eo amin'ny domaine fananatany efa nangatahako ary anao fasiafatsy amiko afa afaka 3 andro eo mety amin'ny larobia mba itirange taratasy rehetrarehetrarehetra ny eo amin'ny domaine ny eo niveau fitsarana ihany koa andriamato ministre fitsarana tsy secrétaire généralny de efa nandray ny secrétaire général nga tsy tiso angamba nandray mitsolo vava an'ireo andinika an'io ny tia napetraka zany de tsotra ihany hoe aveko a ity tany fitopoko dia tsena tsy nisy mise en valeur na fanamatisa milaly zany nataon'ireo mpandrara anakoho ireo noho izany raha miaro an'ity zahay ka mametraka de mamerina amin'ny ara-dalàna ka reo dôly ny profo rehetrarehetra momba an'izany ary ny origine n'io tany io zany mbola fierina eto any alohany amarany de mbola io apetrako aminareo mbola eta malagasy fa zany hoe morcellement zany na apahany noraisina ny sonona tamin'io rehetrarehetra io ty apahany ty zay mariako fa io école le koa de tao anatin'ity fa tsy nisy olana le izy io leçon io tsy nisy olana satria tsy nisy tsena teo amboniny fa ity zany efa fantatra zao fa misy tsena de mbola ninina nangatahana ihany ka manamafy tena anay tsy sanatry hoe mafapana ny eto amin'ny firenena na sanatry ty vedety indray zay izay moa ny antsony zany tena koso ny ataon'le tsy anonanakana ka solombavam-boaka na manasasany teto hoe andao mba hiaraka io fa de mialatsiny a fa zahako a voafity tamin'ny mapary zay fa rehefa lany zay a de solombavam-boaka amin'ny malagasy vakivolo tanatin'io na tamin'io na azvem'io na izy io na izy na mifidy anay io na tsy fidy anay a de efa Madagasikara zay zavatra mampalahelo de zao eny am'poroporo tany fa ty mba hanararotoko anareo eto any tontolo fa ny Mauricianina ny tany eny de mba miteny ianao raha matobe ny tanàna mba jereo fa ty fitengano any voaka anay de le solombavam-boaka miaraka aminay io indray indray lasa raitsy kombakombany de hitanareo rehetrarehetra tonga de hoe tonga indray raha olodinina fa teo vedety manakotana zay zavatra zay nga le tsy mety eto nareo ve na de toka tsy mpianatra any amin'ny technique aga zavaty fa saika navako le polyclinique fa natsiaro le tratran'ny accident maly reny eo fa na tsy mpianatra any amin'ny polytechnique ary ianao de malala hoe fiangonan-drano eo andrano behivavy io aiza ny député namana sasany aiza ny be ny tanàna na Tananarivo raha ny tokony io zany ny be ny tanàna ny tokony aro an'ity tongeto am'izao fotoan'izao fa tsy zay akory tiako milaza tsy fanenjehana an'izanizy zany ary zay natokana ny teny aminareo association hoe aleo a tsy dotenareo amin'ny commune io fa nareo association mihitsy a personne morale moa zany fa tsy fizika mangataka an'ity a de mba nareo mitantana azy fa rehefa apetraka reo amin'ny commune izy rehefa tonga
rehefa fampelezakevitra de anao tsena anao zao atsiny etazy ery anao trano any re trano avy anao mandava trano mokamboka zay tao anaty tetezamita nandro trano moka zay tao anaty tetezamita tsy narava nytia de niaky foana rehefa tonga am'izao fotoana zao ka de zay moa atreto amin'ny tenenatsika de mbola misy fifampiresahanay ary nanaiky andeha mato minisitra fijery akaiky anyty ny angatahanay zany ampalana ampanao gazety nenay rehefa mety de tiafana ohatrany tiafanareo anaty io misaotra indrindra fa rehefa tsy mety de tsy maintsy hogaogana l izy ka nenay de tsotra anakoho mialatsy manao ansoatra mamaparafa tompona ndraiky tsarondry am'ty ny ministera amin'ny fitsarana sy ministera amin'ny fanajirinany tany de efa misy fampiresahana aminay solombavam-boaka am'izao hoe avereno amin'ny fanjakany ty tompoko ianareo no nanomian'io an'ireo olona ireo aveko any a vady ny tale généraly ny domaine teo aloha de ny zotany io de vady le contrôleur ny domaine teo aloha sy ny zana izay nitsoratra am'ty zay ny voalazany situation juridique tsy maintsy tonona any anarale député ray teo aloha satria izy nitsoratra am'ty ka sao lazay n'olona resaka politika andray le izy fa ny anarany ny ato itanareo raha jaune député nanjobe io fa tsy resaka azo eny mizy sao tsy resaka azo ve manamaparty fa io nitsoratra amin'ny juridique fatinareo sao de alahelokana andraina na olotinina tsy manana eto ana ray metatra azy tsy manana tseny eto koa ana ray ary tsy hitady eto koa ako fa sao de misy manodina indray fa reo no avotako ary aveko ako tsy nahazo ariary tato ana ny finoaky sao de misy manao zato fikambanana zolohako ka baka voletseko tsy manana nahazo ariaky teto raha olodinina de ato koa député ary ny avokato moa mpisolovava moa izy tsy afaka hiteny izy satria sao de ndiany satsandray amin'ny alina fa alohany amin'ny tribunaly fa mazava tsara ny lalàna averinay ny angatahanay zany solombavam-baoaka ny angatahany eto zany de tsotra tamin'ny mpanjakany tya nomenareo amin'ny raha jaune siranjevaky vony james de namidin'ireo tamin'ny bola sy ny sisa de averenao amin'ny fanjakana zay tsy laha ny andro adony ny tribunaly any satria tsy ny tribunaly namian'io fa nareo tao ministera tamin'izao fotoanandro de averiny io efa misy ao fampirarana am'izao fotoana zao aloha ka rehefa tapitra zay rehefa tenenina foana fa de tsy vonitsitoara lehilahy amin'ny ohatra farany aminareo mba halalangonanay FLM fa ny anarako de raha olodinina raha naiverina tsony fa ny tsoko le hery fa nataoko naivy raha olodinina fa ny hery tsy maleo fanahy fa za kosa rehefa tson'olona ako de tonga ako na tsy mivoaka nandobe ny tenako tompoko hoe ity teraina baolina ty de lasa ny mise à la disposition ny FLM aloha zava lizy teo na matao Christine razana matso tompoko coordonnateur-anay coordonnatrice-nay manaja an'izay de zay no natongavako teny rehefa nijerena tokoa de soratra tamin'io izany tsy manalina reo fa fanaovam-baolina io de niady izahay hoe mba avereny io fanaovana EPP sy anaovana baolina ny ao anaty baiboly tsy tadidiko ny toko sy andinina manao hoe na aiza na izy voringona telo amin'ny anarako de eo mivony aho fa tsy voatery eo miterainandrobe no mivory voty sosy nalatsiny ako fa niaky tamin'ny farany izahay nitolona izahay de nisoranay aloha ny fitondram-panjakana fa namoaka ny distrika sy préfet ny préfet mpitoran'ny Antananarivo fa nahato liasan'ny FLM tsisy niandra olodinina indray io fa zay nitolona nataony ary am'izao fotoana zao de efa ho averina amin'ny fanjakana io de ho atolotra ny ministera amin'ny fanatanjahantena tsy mena ny commune tsony zay le ao an'le commune ampiason'ny ben'ny tanàna lava de nazy ka afangarony ankatikaty politika le izy hoe raha vao miverina amin'ny commune tia de raha olodinina navita azy de lasa tetiafan'olona raha olodinina any no anaovana lidy lasa tian'olona ko zany rehefa tian'olona rehefa tsy revin'olona tsy kakaka rehefa mirevy avy vatoko de ampy azy fa zao nyfandehan'le izy fa za kosa tsy reveko kosa raha hoe teraina baolina de anaovanareo risoriso masina any tahaka zay ihany koa tompoko ny apetraka am'ty de sao de misy eritreritra indray hoe naomba indray nitolona eto satria eto nisy maty velona tsisy mialo anaty rastady
akatoasika daolo-dinina ndray io de sapote mipapara ndray io de zao ndray io a de sapote hoangy eo a de lasa tianasa daolo ka rehetrarehetra reo aza mba rehetrina an'izay re tompoko le lafina filatananareo tsy fitately fa zao ny ho an'ny vahoaka ny anjarany lasa mivavavy eo ny lasa ny sonosy-karana rehefa tsy fitany ny lasa ny sonosy-karana rehefa tsy fitany tsy morisiany aveko any a za de hiady hatramin'ny farany tady io teniko ty eto ary efa niteny an'izany tamin'ny fivoriam-betaon'ny antenera-pirenena ary fa tamin'ny premier ministre zany fa rehefa tsy analan'io tany io raha mbatolaloha ravanomanana tsy morisianina de zany analan'io la isy mahatsy velona reo ndamy behivavy ao vonona zany tena nareo nahazo apahany nahazo randrano tany amorisianina tany ary tsy tiana hiverina eto Madagasikara tsony tompoko zany hoe zany nampanototra an'io raha mbola misy afa aza totovako amin'ny ankehitriny na totovana fa neneny amin'ny 5e aza totovana tompoko na topovavy izay zany mifanazavana fa raha mbola misy fanontaniana moa mikasika amin'io a de vonona izay mahaly azy fa mbola tiana mafisana de tsotra ihany mba tsara fantatrareo efa misy loha hatreto a fampiresahana ministera amin'ny fitsarana de amin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany ary efa manao ankety koa ny eo amin'ny tale generaly mifananantany nijery ny androany ty tany ty fa mafisiray fa nilazain'ny mpisolo vavangeo mpanambolo reo many de hoe tan'olo tsotra nidaminy tya tambana tompo diso zany tompoko tsy tan'olo tsotra zany izy ty na tanina parfumé ohatrany aoky fa tany mpanjakana no nahodina aloaloha avahany eto a fa le tetikasa amin'ny adidin'ny fiadidinany fanajariana tany sy tetikasa amin'ny filoam-pirenena iny a tsy lavo mivakotra iny ny tany zao tompoko na trano vita titika sy borina aminao ary ka misy ilay mifanjakana azy a de azo alay mifanjakana io izay le expropriation pour cause d'utilité publique avy zay karaha le toerina eto zany a de le fahazony baolay sy ngarary jonina ny ty tany ty faharoa tsy nametsiny amin'ny fitsarana izay lo ateto ny antony de tsotra nongaisy fitsarana de dossier fausse déclaration fanambarana sandoka hoe taninay tya de tsy napotra daolo ny dossier teny aloha azonareo de rariny izy raha miteny hoe ity mititranay situation juridique anay de mialao ambony taninay fa ny fahatsoany fitsarana de zao rehefa misy ohatrarena de tokony manao ADD izy na midiny ty atoerana tenako zao efa président tribunal tery ambulant na fitsara-tany tety votra atao amin'ny domaine malala tsara hoe midiny eny atoerana ianao fa ny olana tamin'ity de zao fictif daoly lazaina fa nisy afisage teto hoe misy mangatako 15 jours tsy nisy teto lazaina fa hoe misy fanamatisa amin'ny lala ngarary jaune sy boalay teto laronge fa vonombelona tran'olona to ka mame ohatra aminao a zapika abara-panambadiana efa hitako zao efa misy vehivavy eo efa be vokan'olona efa ohatran'izany mikibony de satria tsy vita sokatra de mbola kotiko any de tonga am'izay ako ka sanatry vavana dililela zany sanatry vavana dililela afa eto moa vatoko izy matoky à 100% fazakako le be voka de vita sokatra tamiko de hoetiko eny amin'ny tribonaly hoe miady le lehilahy hoe aiza le zaza fa zangy na be vokany io za manana titaka de izy ny tompony zaza le manana titaka sa le nanabikina azy ozy ka le nanabikina ty tompo de niara malagasy kazao le izy izay de décision avec io any fanapaha-kevitry ny ministeran'ny fambolena tam'izany ny namieny tian'ireo vadiny tale généralny domaine teoloha nivakotra tamin'ny garary jaune sy le contrôleur any domaine zay napetraka hoe nidikan'izay izay name no manala azonareo fa diso ny voaka teny amin'ny tribonaly ary zay mahatonga aloha hoe zay tsy mametsiny amin'ny tribonaly zay tsy miditra any aminy fa ny amezana etsiny ato hoe nanino izy raha nidana teto nanamarina an'izany fa am'izao fotoana zao zany a de efa eny anivony fitondram-panjakany ty efa tsisy resaka antsony ty rehetrarehetra ty ary zay fanatsara nataony ny fitsara ny fitondram-panjakana lalana tsy tsolana am'izay io zay moa manaraka ny lalany iny ka efa vitany tsara iny toizanay lalana ny 2018 tsy tiranay lalany fa kosa ny am'resaka ity kosa de tsotra ihany
ny domaine tompony amin'ny an'io dia ny domaine ny anazotana an'io ary nininy io dito io nge mba tiako fantatra ty vao zao nge io e zay mahatonga ny teny anareo hoe efa tamin'ny 20 décembre 2013 zany le résolution teny nongaitsiny fa de tsisy nijereny fitsarana lizy tany ary tsy vao zao nge nisy zao expulsion zao fa mbola azonao mbola velonany andria mahatonga velonarivo zao zay nandray fanapa-kevitra mitondra émoraiky teto niaro angety voaka reto fa ny zavatra mampalahelo dia zao tsy tokony afangaro ngiararo jonona mihitsy mahadepoté amin'ny Madagasikara azy sy mampandrara azy mialatsiny tsy tokony afangaro zay hoe izy mpandrara dia izy no mividy atya dia izy ko avy eo indépendant mivadika azy vemy fa ny azy vemy manamany ary aveko hoe tsy ministre azy vemy matoloko ministre fanajariana an-tany ary isorako izy fa nandray anay fa ministry ny vahoaka malagasy vakolo ka nareo miteny hoe aminay dia ohatrany tsy misy aloha ny dipitsarana iny fa mbola tia ny fitondram-panjakana zao nresaka latsiny io tsy voatery hoe technicien daholo ny ato amin'ny ara malagasy fa roa manarakarak'izay ndrandray le teny diso kely topona tsy nisy ny teny mihitsy tompotety hoe hiala zany ge olona reo raha ahitana toerany tsy mitovy amin'ny bagdada hoa io bagdada semady ny tompony aveko any le tena tsasany an'olona fa ty amin'ny fanjakany ty mitovy any ty sinery ka ity zany zao dia aveko aminareo efa ampelantanany andriamato ministry ty ary efa nijery an'reo fa manao tableau mihitsy no amin'ny domaine atsika miresaka io hoe izany tetiarana an'io ary zay nge tsy mitoko tsy misy profo zay ozy izy le fiangonana sandriny tsy mitoko tsy misy profo fa reo do nge profo menay raha mbola tsy misy tsy namaky mpanao gazety mbola niasan'le olona nge tsoratra aty ary ohatra nareo nanaka dia mialatsiny aminareo fa le nahazo an'ity koa nge ahoana moa zay nitsoretso any amin'ny tribonaly pitsara anie le nahazo an'ity le vady l'état général du domaine pitsara ary azotsika fa maninona manonona anaran'olona eto fa azo anareo vakiny eto ny anaran'le pitsara fa efa misotro ronono izy tsy pitsara tsotra fa pitsara efa atao amin'ny ACC dia ahoana kosa moa atody miady amambato anareo raha zany dia normal hoa fa misy solidarité an'ny pitsara ao hoe aty normal zany zavatra tsy toko ohatrany mpanao gazety rehetra azonao nareo tsy maintsy mirahina tolona hoe teo angandrara olodinina fa raha vao kitikitiko eo dia tonga tolo tika manao be mitana dia ohatr'izany io ohatr'izany koa pitsara eo fa za koa moa tsy dia olana zay fa zatrany na ompana laza na terana voninahitra efa azoko tolo zany dia efa akizay koa nataoko hoe raha olona mbola anao politika teneniko fitondram-panjakana n'le article 20 zao nataony pasteur Andriamanjary tamiko fanao politika zay mivady moa nisantaizany to amin'ny politika sy ny kabary rehefa anao politika ozy dia matatesa soka matatesa opa matatesa matatesa natoan'olona vady fa raha tokony mataty an'izany rehetrarehetra dia ohatray koa mataoko ampanao gazety esonay io article 20 za dia manangatanana amin'io fa zao matatesa koa rehefa manao olona olona misy milaky pampango dia mba matatesa aizamikaly efa vita ny fifanarahana sy fifandresen-data aferina fa zay mianadary eto dia porte parole an'ireo vahoaka mpitondra teniny izay ary matozay avekeo matozay tsy skibo ohatr'izao hoe tsy ambikaly akory fa tsy miteny kafatra ay sao dia tsy fantatrareo fa vazivazy andala fa ny député Rativalaka ane ka 4e danda amin'ny karatena anisan'ny vehivavy volo ka aneto izy fa mba tsara fantatrany fa dia mino izay fa amin'izao aloha zany dia mba tsisy ny kotatsisy izy zao aminay ohatrany tsy misy ny diso fitsarana iny aloha satria diso ino efa diso ohatrany am-boalohany iny azonareo efa diso ohatrany am-boalohany iny araky ny teny tompo lamojatsona raha mampiditra bokotra ianao ka diso ohatrany am-boalohany dia diso ohatrany amin'ny farany le izy fa aleo tsika iainga atao amin'ny ministère tsy ako farany dia farany raha tsanatria ka considéré ny fanjakanany iny dia mbola azy expropriena koa ty pour cause d'utilité publique satria publique reo olona reo anaovana tsy anazy atao koa zany hitangetrarehetra kanefa tsy tokony hiditra an'izany fa amin'ny fanjakana dia ferina amin'ny fanjakana